Alleluia. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy antenako amin'izao fotoana izao raha mbola traty ty androandro ty ary raha lasa ranabavy malala. Tononona aminao ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fiadanan'Andriamanitra raitsy toa anapaka ao anatin'ny tokantrano tsirairay avy izay mampandroso an'izao live izao. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra satria mbola tafahoana etontsika. Ary mankasitraka ihany koa ny mpampon'Andriamanitra mivady mbola manome anazy sehatra sy fivelarana ao anatin'ny asa fanompona. Zao fotoana androany zao raha lasa ranabavy dia fotoana tsara indrindra ka mangataka amintsika mba tena hoe partagenao ty live ty satria misy olona maro be indray ihany tena hoe ndray fahasoavana amin'ny alalan'izao fotoam-bavaka androany hariva izao ary dia matoky fa tena hoe amangy anao tanteraka Andriamanitra indrindra amin'izao volan'ny vavahady midanadana izao. Tena hoe hidanadana amintsika ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fiadanan'Andriamanitra ary tahaka ny fahatsapantsika hatrizay dia mbola mino fa anao mihoatra lavitra noho izay rehetra heverintsika Andriamanitra amin'ity fotoana androany ity izy hoe partageons live satria misy olona indray androany tena hoe kasihan'Andriamanitra, ho tahin'Andriamanitra, ho vangin'Andriamanitra manokana izany tahaka anao izay mijery an'ity fotoam-bavaka ity zany. Ho anaty izao fotoana izao dia mampahery anao satria misy fampaherezana eto misy sketsa voarahantsika eto misy hira fiderana izay fanarahantsika tamin'ny voalohany teo ary dia matoky fa tena hoe hiasa mahery eto Andriamanitra ampiasana ary matoky ihany koa fa ianao izay anatin'ny tokantrano eto androany dia ho vangin'Andriamanitra ianao sy ny ankohonanao izany. Ka amin'izao fotoana izao tsika dia manana thème tsika ao anatin'ity fotoam-bavaka ity hoe mifanangana mba hiditra amin'ny vavahadin'ny fahatsarana. Mifanangana tsika mba hiditra amin'ny vavahadin'ny fahatsarana izay avy amin'Andriamanitra izany. Ary eto amin'ity fotoana androany ity dia misy rahalahy sy ranabavy be dia be ho ampiasain'Andriamanitra ka amin'izao fotoana izao tsika satria efa nideran'Andriamanitra tao anatin'ny hira iny dia andesitsika hamaky tenin'Andriamanitra isika mialohan'ny vavahaditsika amin'izao fotoana izao izay hitantsika ao amin'ny Filipianina 4:5 sy 7 dia vakitsika ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe aza manana inona na inona aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Zany ny ten'Andriamanitra raha lasa ranabavy eto mpiandohany izao fotoana izao dia mampahery anao hoe aza manana inona na inona ianao fa eto Andriamanitra hita amin'ny fiainanao. Dia tsika tena hoe hisaotra an'Andriamanitra ao koa izy ny ten'Andriamanitra hoe fisaorana. Hisaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny fitahiana mety malitsika na azo fanatrehana mahery vaika. Androany koa tsika mbola andray fitahim-panahy amin'ny alalan'ny fotoam-bavaka dia tena hoe hisaotra an'Andriamanitra tsika hangataka ny fanatrehany sy ny voninahiny ary raha hoe misy zavatra hoe tsy mety nataontsika dia mangataha famelana avy amin'Andriamanitra satria eto Andriamanitra amelantsika an'olo tena tsika tena voantsika vaovao indray ny fiainantsika amin'ity herinandro vaovao ity ary anapaka ny blocage rehetra etontsika mba tsy hanana anjara eto amin'izao fotoana izao fa tena hoe Jesosy Kristy anao anapaka eto bevavaka isika amin'izao fotoana izao. Raha io mbola makasitraka anao zay amin'ity fotoana androany ity izay mbola afany manompo anao Andriamanitra manao ny asanao. Sotra Andriamanitra ny amin'ireo rahalahy sy ranabavy maro be izay mijery an'ity fotoam-bavaka ity izay mangetaheta Andriamanitra tiandreny tenao tiandray fitahiana avy aminao Tompo aoka ny fanatrehanao ny eto aoka ny fitarihan'ny fananao masina Tompo any eto aoka Tompo malala ninona mety hoe hevitra nampisaraka anay taminao Andriamanitra fahadisoana eloka vitanay teo anatrehanao dia mangataka izay Tompo diovy zahay afao zahay aoka tena hoe andranao Jesosy no anadio anay tsiraray avy ary eto izay Andriamanitra dia manavoany fahalorantenanay ho ampelantananao satria araka ny teninao Andriamanitra hoe atolory ny tenanareo fanatitra velona masina sitraka Andriamanitra izany. Sotra Tompo fa meno vavaka ianao ary matoky Tompo fa enonao ny vavaka ataony tsiraray avy. Ko androany Andriamanitra ninona karazana blokazy izay ataony fahavalo anatin'izao fotoam-bavaka izao anatin'izao ronjom-bavaka izao dia toerina tsy hanana ny tsara fahefana amin'ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mankasitraka raha io. Alleluia. Amen. Amin'izao fotoana izao tsika mbola hivavaka isika hoe hifampitatana isika ifanohana isika hiditra any amin'ny vavahadin'ny fahatsarana. Amin'ity herinandro ity dia hoentsika mbavaka mihitsy ny fotoana rehetra eto amin'izao live izao satria misy olona maro be mangetaheta famonjena. Misy olona maro be tena hoe misy fanan'olona maro be tena mangetaheta
ary antsika mbavaka mba tena hoe andray fahasoavana mba amin'Andriamanitra ny rehetra tsy midiso anjara hoe ijerijery fotsiny ity fotoanandroany ity fa tena hoe andray fahasoavana be deabe ao anatin'izao fotoam-bavaka izao ka andeha sika hivavaka eo anatrehan'Andriamanitra zany. Raha io mbola makasitraka anao amin'izao fotoan'izao raha mbola melo fotoana tompo ahafahako mivavaka eo anatrehanao mametraka eo anatrehanao ity herinandronay vaovao ity tompo misaotra satria notahinao zay tamin'ny fanatrihanao mahery vaika tamin'ny omaly ary eto ndray zay dia mitondra mbavaka ny fotoam-bavaka rehetra zay atao eto oka Jesosy malala zay mila famonjena andray famonjena zay mila fanafana andray fanafana tompo oka ny fahatsarana oka ny voninahitra ao no eto amin'ity live ity Andriamanitra ary matoky Jesosy malala fa ninona mety zavatra irin'ny fon'ny olona tompo dia amin'izao fotoan'izao zay rehetra fiananana anatin'ny fon'ny tsirairay avy any tsy finoana dia toerinay amin'ny anaran'i Jesosy fa tonononay ny fanamasin'Andriamanitra anapaka amin'ny fotoana rehetra eto mba tena hoe atsapa ny tsirairay avy ny fahatsarana ny vavahadinao tena hisokatra amin'ny tsirairay avy androtranao fitahiana androtranao arena androtranao fanasitranana amin'ny zanako rehetra makasitraka tompo satria anao ny fotoana rehetra zay ahafahanay mitady anao eto amin'ity live ity makasitraka tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aleloia amen. Amin'izao fotoan'izao tsika anaraka sketch tsika raha lasa ranabavy mbola manasa anao ao anatin'ity fotoana ity andeha sika tena hoe andray lesona amin'ny alalan'ity sketch ty ary orinan'izay dia anaraka fampahirezana foy izay hoetiko ihany koa ho amintsika tsirairay avy mana raha finaritra tompoko. ahoana marina ary ty fiainan'ity zao aloha andeha hivoaka andray dia tsy hita hoe aiza ny ale ohatrany ahoana rahalahy tsisy zavatra azo atao misy ahoana zao ka fino ty mitendrery ty ohatry zao fitampirabana kristiana ohatrany tsy hita tsony zay atao tena miodina na ohatra problème daholo zay rehetra rehetrako fa ino tena olany tena tsy hita tsony ty tena mila manatona an'Andriamanitra ianao mila manatona an' Jesosy ianao fa tena zafanota be zao hoe dia ho tiany Jesosy ianao mihitsy ny tena te davy tompo ange efa nyteny fa tsy ho avy antsony marina izy fa mpanota ibebaka ka zay ny tenenako anao hoe manasa anao mba hiaraka anompan'Andriamanitra mba hiverina anamotena ten'Andriamanitra ao any am-piangonana aizy zany raha vonina ianao dia hoetiko any ianao raha vonina ianao tsy manino fa alao mba ramana aloha zay andao hiaraka any ary tsika sanao fa no fotoantsika sanao amin'ny lahady amin'ny sivy mantsy ny fotoana ay manomboka ny fivoriam-bavaka dia amin'ny valy zany ianao alaiko ty an-trano ty ianao mandalo ty dia tonga dia mimanana aloha miandro anao efa henin'Andriamanitra zay teninao zay dia oka tena ho raha sy nitazoninao zay fa ny tompo vonina ny amany fiainanao vonina izy nitsatsiratry amin'ny fiainanao raha tena anyfonao manontolo anatonanao anazy iany ary aloha miandro anao eto ahy iany ary zay tahin'Andriamanitra ianao hivavaka tsika any amin'izay fa tena ho voavonjy ianao ary ho vain'Andriamanitra ny fiainanao zay rahalahy zay iany ary orana daza tany manizavatra tesekesaka anao be mba mitovy amin'asa hoe zany ihany manao zany za mantsy ohatrany natonga tafiangonana ary tsy mahatsapa fanatrehana zany ohatrany hoe mangatsika tsisy haitana mihitsy fa ohatrany hoe tonga ty fotsiny dia tsisy tsy fantako hoe le fiainana be mahatonga zany sa hoe tsy fantako hoe ohatran'izany be anao za aloha dia zany aloha dia nenahy io mandeha foana mangaty foana mandeha foana na ino mandeha foana ohatranao tsy mahatsapa mihitsy zany be tena mila maheritsika amin'ny fandokonan'Andriamanitra mila tsika tena mijoro amin'izao fotoana izao aza kivy aza ketraka zany fa tsika zanak'Andriamanitra tsika mila tsika mijoro efa nateraka no mpandresitsika ary Jesosy Kristy dia miaraka amintsika izy rehefa vonontsika no hiaraka amin'Andriamanitra dia mandresy foantsika zany olana sy fisajana zany dia natao zany holalovantsika tsirairay fa tsika zanak'Andriamanitra efa nateraka ny fanan'Andriamanitra tsika tsirairay fa oka tena hijoro oka tsika tena fitaratra fa zanak'Andriamanitra tsika loko anazy aza kivy aza ketraka zany efa Andriamanitra miaraka amintsika izy eo fa hivavaka ho anareo mba hahery takananareo mba tena hijoro fa tsoketraka zany
Alleluia. Soratsika an'Andriamanitra nanaraka niny sketsa iny ary dia isaorana an'ilay ora lasa ranabavy nitarika antsika atao anatin'izany. Amin'izao fotoana izao tsika dia hiditra ao anatin'ny fampahirezana fohy izay hoentina amintsika tsiraray avitra. Nanaraka ny sketsa iny tsika ary amin'ny alalan'ny sketsa iny koa nandraisantsika fampahirezana toizan'ny fampahirezana satria zavatra rehetra dia miara-miasa soa ho an'izay tian'Andriamanitra. Teo no nahitantsika misy fiainana pino ao anatin'ny fiangonana somary efa ela tamin'ny famponan'Andriamanitra kanefa dia somary maimaina ina moa ny aton'izany zavatra izany mila olona mampahery ihany koa izy mila anazy ihany koa mitsangana mijery ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Misy ihany koa nefa mety olona vaovao tahaka anao izay manaraka an'ity fotoam-bavaka androany ity dia hoe mba tia hita izay mba hoe fahatsaran'Andriamanitra, tia hita vahaolana eo amin'ny fiainana ary dia misy ihany koa olona ampiasain'Andriamanitra tahaka anay izao izay ho ampiasain'Andriamanitra indray eto hanova ny fiainanao ary za matoko fa ao anatin'izao fampahirezana izao dia hikasika ianao Andriamanitra, hanangana ny fiainanao Andriamanitra satria izay ny tanjonay amin'izao volana novambra izao izay araka ny teny faminaniana atao anatin'ny fiangonana hoe vavahady midanadana tia hanokatra zava-magaga ny fiainantsika Andriamanitra, fitahiana tena hoe marobe, fanasitranana marobe fandehantsika hihaino fampahirezana amin'izao fotoana izao mba hatonganao andray izay avy amin'Andriamanitra izany. Ny ten'Andriamanitra ampahirezintsika androany, fampahirezantsika androany amin'izao fotoana izao dia izay hitantsika amin'ny Hebreo toko 12 andiny 12 sy 13 manao hoe ko atanjao ny tanana miraviravy sy ny lohalika malemy ary manaova lala mahitsy alehan'ny tongotrareo mba tsy hampitsoka ny tongotsy mandringa fa mba hasitrana azy kosa. Amen. Izany ny tenin'Andriamanitra raha lasa ranabavy. Ozy izy ao anatin'ity fotoam-bavaka ity hoe ny time antsika dia hifanangana mba hiditra any amin'ny vavahadin'ny fahatsarana. Ozy mihitsy ny tenin'Andriamanitra teto manao ko atanjao ny tanana miraviravy sy ny lohalika malemy. Izany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Be dia be ny olona tena hoe mandalo an'izany karazana ady hatrehana izany. Tena hoe ny tanana tena miraviravy tanana tsy afaka mihetsika, ny lohalika mety tsy afaka mandohalika, tsy afaka amin'ny forsa mba hitady an'Andriamanitra. Ndray andro dia izao ny zavatra nisy raha lasa ranabavy ny tantaran'i Jakoba mihina fa fantatrao. Rehefa nitady azy fatratra ny ralany dia inona zavatra nataon'i Jakoba? Nandohalika mivavaka tamin'Andriamanitra izy. Mivavaka izy Andriamanitra tsy avelako ianao raha tsy hita ary dia tao anatin'izay rehefa tena mivavaka tamin'Andriamanitra izy fombarany ten'Andriamanitra fa tena hoe nisy fiantraikany tany amin'ny tongony izany ary mipitsoka koa izy fombarany ten'Andriamanitra ny tongony dia niady tamin'ilay niran'Andriamanitra, ilay lan'Andriamanitra, ilay nitolomany teo anatrehana tsy avelako ianao izy raha tsy mitaha. Dia tamin'izay fotoana izay satria efa adio amin'ny maraina dia ozy izy ny ten'Andriamanitra satria ianao izy antolona tamin'Andriamanitra dia tsy atao hoe Jakoba intsony ianareo fa atao hoe Israely satria efa nitolona tamin'Andriamanitra. Tsy haiko manokana ny ady hatrehanao. Mety tahaka ny tantaran'i Jakoba ny zavatra misy eo amin'ny fiainanao. Ny tanjonay amin'izao fotoana izao ry rasa ranabavy malala izay manaraka an'ity fotoana ity dia mba hahatonga anao ny tananao afaka hivelatra handray ny fahasoavan'Andriamanitra. Afaka handray raha ohatra ka avelan'Andriamanitra hirotsaka amin'ny fiainanao ny fahasoavana dia ny tananao inona moa ny tanana raha lasa ranabavy? Tanana mba ahafahana mihetsika, mba ahafahana manao zavatra, mba ahafahana mandray zavatra amin'izay zavatra ilaina, mba ahafahanao tsy fantatro manokana hoe mety hoe misasa ianao, tsy fantatro manokana mety te hibata zavatra ianao kanefa noho ny zavatra misy dia tsy afaka manao an'izany ianao. Mety ihany koa ataontsika hoe ara-panahy ny zavatra izany, mety tsy afaka intsony ianao hanadio ny fiainanao eo anatrehan'Andriamanitra. Mety ihany koa ny fiainanao mety tsy afaka mandeha manompo an'Andriamanitra fa te hampahery anao androany dia mitsangana ianao, mitoloma amin'Andriamanitra, apetrao amin'Andriamanitra ny fiainanao. Izay dia natsoan'Andriamanitra hanangana ny fiainanao. Izay dia natsoan'Andriamanitra mba hitondra anao amin'ny vavahadin'ny fahatsarana. Fa androany mandraisa fanapa-kevitra, mandraisa fanapa-kevitra. Ozy koa ny ten'Andriamanitra manaova lala mahitsy izy mba alehan'ny tongotra mba tsy hampipitsoka amin'ny malemy, mba tsy hampipitsoka amin'ny mandringa. Be dia be ny olona mandringa amin'izao fotoana izao. Mety hoe varinana ny fiaina zao tontolo izao fotsiny izy fa tsy hoe miapo amin'Andriamanitra. Mety hoe mandringa ihany koa ny ara-panahiny ka tsy mety zarizary ny fiainany ara-pinoana. Mety ihany koa tsy dia afaka manompo an'Andriamanitra fa androany
anao lala mahitsy ho anao zay amin'ny androany ity dia tsinona tsy akory ary atolotra ho anao ny vahaolana lehibe indrindra. Ozy izy ny tenin'i Jesosy manao hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alala. Tsarovy tsara izany. Ozy koa ny tenin'Andriamanitra tany amin'ny mpanao salamo manao hoe fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra dia tsy iza tsy akory fa Jesosy Kristy. Raha io no raisinao eo amin'ny fiainanao dia andeha tsara ny fiainanao, ahita zay tanjona tratranao ianao natrehan'Andriamanitra. Mety ozy izy ianao hoe efa ela nanompan'Andriamanitra araka ilay siketsana raha antsika teo fa tsy matsapa mihitsy izany tena hoe goany zany lasa ohatry ny variana. Ina moa ny antony mahatonga an'izany raha lasa ranaba fampahirizana ity ny antony zao mety tsy te hiady ianao, tsy te hisisika ianao, tsy tehatehatra manolona ianao fa androany mimpanjina an'Andriamanitra. Ozy izy ny ten'Andriamanitra amin'ny mijerena Jesosy Kristy tompo fonanareo sady mpanefa azy. Fotoana izao hijerenao an' Jesosy. Aza mijery tsony ny olana zay amin'ny fiainanao, aza mijery tsony ny ady atrehanao fa jereny fa lehibeazan'Andriamanitra. Ka androantsika hivavaka amin'izay tenin'Andriamanitra zay. Te hifanangana isika ao anatin'ny amin'izao vaninandro farany izao tsy fotoana mety hoe favarim-bariananao tsy zao fa fotoana fitsangananao hanompo an'Andriamanitra, fotoana hitsangananao hitady an'Andriamanitra tahaka ny nataon'i Jakoba. Ka ndesika andeha hivavaka eny an-tren'Andriamanitra. Mety ozy izy mety ny tananao mihitsy ny tsy afaka mihetsika, mety ny tongotrao efa miravoravo tanana ianao ny amin'ny zavatra misy. Hivavaka ho anao amin'izao fotoana izao mba hiasan'Andriamanitra ny fiainanao. Raha io misaotra anao zay ny amin'izany teny fampaherezana zany eny ny anatra zay nalefanao tao anatin'ireny sketsa reny tompo malala zay toizany zany fampaherezana zany. Misaotra anao zay tompo amin'izao fotoana izao ary mbola hivavaka ho an'ny tsirairay avy zay mety hoe mandalo zany ady atrehana izany Andriamanitra. Mety miravoravo tanana ny amin'ny zavatra misy, noho ny ady zay mitranga eo amin'ny fiainana, noho ny zavatra misy eo amin'ny fiainana mety ho finoana ao anatin'ny Andriamanitra. Mivavaka zay atantsaho raha izy amin'izao fotoana izao Andriamanitra, atantsaho ny fiainam-panahiny ireo tompo ary matoky Jesosy fa tena hoe hamangy olona be dia be anao amin'ny alalany zao fampaherezana izao. Mankasitraka tompo fahafananao masina miasa ao ambadika izany fampaherezana zany amin'ny anaran'i Jesosy. Aleloia, amen. Amin'izao fotoana izao andesika hiara hisaotra an'Andriamanitra. Asandrato ny feonao ary ny ten'Andriamanitra hoe hisy feo fisaorana ao am-bavanareo izy izy ny ten'Andriamanitra dia hiamaro anareo, hiamaro ny fahasoavana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Hitanareo ao izy izy Andriamanitra ary ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ny zavatra rehetra dia natao noho ny aminareo mba hitombony ny fahasoavan'Andriamanitra, mba hitombony ny fahasoavana. Dia tsika hiara-hisaotra an'Andriamanitra tamin'ity fotoana androany ity hivavaka ho an'ny mpiasa ala isika, hivavaka ho an'ny alina mba tena hoe tahian'Andriamanitra tsika tsirairay avy, mba tena hoe ny voninahitr'Andriamanitra no hitatana antsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Asandrato ny feonao raha io misaotra anao zay tamin'ity fotoana androany ity. Mankasitraka tompo satria niasa ianao tamin'ny alalan'ny teninao eny tompo ary mbola mivavaka zay ho an'ny tsirairay avy izay mety mbola hiasa alina tompo malala aneo ny adidy sy andraikitra. Tompo apetrako ampelantananao ny fiainany, oka tompo malala ny tanany tsirairay avy, tanana andray fahasoavana amin'ity androany ity. Eny tompo malala na ny tongotsy ny tsirairay avy andeha tompo eny, mety ny vatana ihany koa mety mba atory Andriamanitra, apetraka ampelantananao, oka ny fiarovana, oka ny jelinao Andriamanitra. Ny tompo manodidina zanako tsirairay avy. Jesosy no tahio ny zanako rehetra amin'izao fotoana izao. Tompo ary amin'izao fotoana izao dia mitso-drano ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Oka Andriamanitra mba tena atanjaka ny tsirairay avy, hiatehitra aminao, hiatehitra amin'ny fahalebiazanao Andriamanitra. Tompo fa zay rehetra fahavalo mitsangana eo anatrehan'izy ireo dia toeriko amin'ny anaran'i Jesosy tsy manana ny tsara fahefana fiainan'izy ireo. Mankasitraka tompo satria tahianao ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Aleloia, amen. Zay ny fotoanantsika androany raha lasa ranabavy fa samy tahian'Andriamanitra isika andeha hizara tenim-pahasoavana eny tokoa, fahasoavana sy famindram-pona anaraka antsika amin'ny andro retsainantsika dia hitoetra ho tsan'i Jehovah andro lava isika dia atovy amin'ny tenanao rery any eny tokoa. Fahasoavana sy famindram-pona anaraka amin'ny andro retsainako dia hitoetra ho tsan'i Jehovah andro lava ho. Amen. Dia samy tahian'Andriamanitra daholo tsika.